ambarantsika mazava mihitsiny fa ny filoha teo aloha Andry Rajoelina sy ny ministra Lalatiana Rakotondrazafy no nanotafady tamin'ny alalan'ny fananganana ny zavatra io. Ankoatran'io moa dia misy zavatra hafa ihany koa izay tsy maintsy hoesorina ao moa zany ny didim-pitsarana ny fafana mandrava ny koligea ao anaty rova ny Manjakamiadana. Araka ny fantatsika dia fanapahan-kevitra olotokana tsy nakana hevitry ny mpitakasina sy ireo zanak'Andriana zanaky ny masina izay milevina ao anatin'ny rovan'ny Manjakamiadana io. Ny fanapahan-kevitra anaovana ny koligea ary aoka tsy adinitsika fa fanotafady no natao tao anatin'ity anaty rova ity. Ambarantsika mazava mihitsiny fa ny filoha teo aloha Andry Rajoelina sy ny ministra Lalatiana Rakotondrazafy no nanotafady tamin'ny alalan'ny fananganana ny zavatra io. Ankoatran'io moa dia misy zavatra hafa ihany koa izay tsy maintsy hoesorina ao. Ny ministera moa dia ninitsina ny hevitra mihitsiny fa hoe andao mba anaraka ny lalàna isika dia taoriana ny fifampiresana tamin'ireo zanak'Andriana ireo dia ndroso amin'izay fitoriana araka ny lalàna izay dia ny lalàna no manome didy ahafahantsika mandrava an'izay. Anontany hoe zany ve ny lahara-pahamehana aminay heverinay fa lahara-pahamehana famerenan-kasiny ity firenena ity ary isaky mikabary ny mpanao politika dia hoe masina ny tanindrazana lasa ambety teny fotsiny zany fa tsy ampiarina akoriny dia zay ny zava-dehibe amintsika. Zava-dehibe anay kokoa ny famerenana ny asin'ny Madagasikara satria masina loatra ty Madagasikara ty raha oharina amin'ny zay mety ho volam-bahoaka zay efa nipotehan'ireo olo ireo Amerikany ny filoha Rajoelina sy ny ministra Lalatiana no nanotafady teto amin'ity firenena ity ka tsy hoekenay izany ary fangatahany maro sy ny maro anisa ihany koa izany fa tsy ny vitsy anisy akory. Raha makasika ny fanontaniana teo hoe manao ahoana ny tombam-bidy sy ny tariny fantaritsika fa volam-bahoaka izy io ary tsy maintsy misy moa zany ny fanadihadiana miaraka amin'ireo tompona andraikitra fa mbola ambony noho izany volam-bahoaka izany ny hasin'ny Madagasikara ary tanomasina Madagasikara ary tanomasina ihany koa izany anaty rova izany ka heverinay fa efa misy fandaminana miaraka amin'ireo tompona andraiki-panjakana iarahana ministera fitsarana sy ireo ministera tompona andraikitra izao fanapahan-kevitra zao. Manana ny taratasy mifandraiky amin'io zay fa tsy anjaranay no anazava sy mba fantatra an'izany satria aminay fanotana fady io dia tsy te hiditra amin'izany, tsy te hampalala ny vahoaka an'izany fotsiny zay. Nivoaka androany ny didim-pitsarana ka hoesorina ny koligea anaty rova. Averina amin'ny anarany teo aloha ihany koa ny rova ary esorina izay tsy zavatry ny mpanjaka tao an-toerana. Toerana masina indrindra eto Imerina sy eto Madagasikara ny rova Antananarivo ary vakoka hatriny ela ka antony tsy maintsy anesorana ny koligea ao anaty rova. Midika ho tsy fanajana ny asina ireo vakoka sy ireo foto-drafitrasa napetraky ny mpanjaka ny fisian'izy ireo. Mpanjaka ihany no afaka mametraka foto-drafitrasa ao anatin'ny rova Antananarivo satria zavatra tsy napetraka ny mpanjaka dia tsy maintsy esorina daholo. Eo zany dia tsy ampiana ary tsy analana. Firenena ny firenena dia ny tany ny teny dia ny taranaka any voalohany ka hatramin'ny farany. Tanomasina i Madagasikara hoy izy ireo ka tsy tokony tsinotsiniavana ny zavatra eo aminy. Zava-dehibe araka izany ny fanalana ny koligea io izay midika ho fanajana ny asina sy ny soatoavina eo aminy. Raha ny fanazavana trany fanotana fady eto Antananarivo ny fananganana azy ary tsy ao anatin'ny rova hoy izy ireo no fanaovana lanonana. Andrasana hatreto ny firosona amin'ny fanatanterana ny didim-pitsarana ny voakandroany mikasika ny eny amin'ny rova. Orkla, azafady aloha azafady. Tena reraka mihitsy manintsika anao. Fa zao. Aiza ihany le fanovana ny resahana sy ny tratratratraina hatramin'izay ohatra mbola tsy tsapanay mihitsy Thierry taiza nisy fanovana vita tao anatin'ny iray mpimaso aloha nandravatra no omaly ve ianao dia atsangana vila ara-pitso valio aloha raha tsy inonako. Ay, hitanao zany ianao ihany tena avaly azy. Ry namako, ny tranom-pody no vita ny vava fa ny fanovana kosa antsika rehetra miaraka. Fotoana fanavaozana zao andao mba hanavao toe-tsaina namaraina na atoandro na hariva.
samana mampifandray atsy amin'ny lafiny teknika manolotra ny araba toko raha falamanana miaraba ny veto miaraba ny sam miaraba nareo mpiainy zay manjoy tsy tapaka ny onjam-peo atsika manana 12 minitra tsika anaovana taridresaka amin'tian'io maraina ity mba tsy hatonga anao iandry ela amin'ny fanehoan-kevitra ihany koa arin'izay ao anatin'izay 12 minitra zay dia aloha tsongaina hevitra anankiroa ngamany no resahana kely mikasika ny voalohany hoe ny fitondrana teo aloha sy ny atao mivokatry ny letrezana zay nataony zay zany aloha dia marika hita maso an'izany letrezana zany ny Kanjabare sy ny Colisée ny anaty rova ny faharoa zay lohevitra faharoa resahana dia mikasika ny fivoahana fahaefatra zany zao nataon'ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika zay any Russie zany izy amin'izao fotoana zao ary amin'ny teny io ty dia eona amin'ny filoha Rosiana dia mato Vladimir Poutine zay no resantsika toka raha falamanana andao aloha asiana teny fohy kely fotsiny mialohan'ireo lohevitra anankiroa reo mikasika ny zavatra misy hita maso iainana andavanandro eto Antananarivo renivohitra dia ninona zany resaka fifamoivoizana ny resaka toam-boivoy io dia efa tsy resahana tsony antony maro mahatonga an'izy eo ny resaka fotoana le hoe mifanindry fotoana idiram-pianatra sy fandehanan'ny mpiasa dia miposesika ny fitaovam-pitaterana dia anisan'izany ny fiarakodia sy ny moto dia lafiny anankiray satria misy lera zay mahamaivana an'izy misy fotoana na dia hoe ao anatin'ny heure de pointe tony mandeha ihany l'izy dia be dehibe zany izy na tsy fanajana fifamoivoizana eo ihany koa ny fanteran'ny fiara ny fahasombany lalana ny tsy fahaizana mifandefitra eny amin'ny arabe fanjavatra tsikaritra sy hita amin'izao fotoana zao toko raha fahalamanana dia hoe manjaka be zany gabraraka miseho amin'ny endrika inona io tena leo isika mihitsy ve no tsy te ho fehezina tsy te hanaraka fitsipika dia hoe le fahantrana mihitsy ve no miteraka an'izany hoe tsy tandalana sa ahoana vanim-potoana atao hoe fanavozana zao ny antony mantsy dia zao mijerytsika amin'ny fiara fitaterana iombonana dia ianao zany mahita hoe taingim-be ny entana zay mihoatra ny fetra voalazany lalàna amin'ny 20 centimetatra eny amin'ny porte bagage tsy voady zany eo ihany koa ny fiarakodia zay hoe tena nandalo ny fitsiriana ara-teknika ve ilay fiarakodia dia tena ohatran'ny le mandeha trafo maraina amin'le dia zay zany aloha zavatra fanamary fa misy toerana zany eto Antananarivo renivohitra dia hoe ao anaty rond-point dia lasa hoe zone de débarquement indrindra fa amin'ireny fiara mizotra regionaly dia misy mpitandro ny filaminana eo mamea lalana hoe ao anaty rond-point ao anaty tournant no anesorana olona ao anatina zotra regionaly le maolona hoe olona ray tsisy entana miala ao anaty embouteillage resaka hafa fa tena hoe mampidina olona tena hoe mpandeha ray fiarakodia mihitsy zany zao zavatra misy resaka fahatelo taxi be zany raha eto Antananarivo dia miverina indray ty resaka hoe mitsangana tena le hoe vaky lala tsara zany zao zavatra misy zany dia zao moa zany maika ny mpandeha maika ny mpianatra dia isika ihany eo ny zavatra kely mandeha ohatrohatran'izany sy ny fandeferana mba samy mba teody sy ny sisa fanefitra kely eo dia nefa mifamena amin'ilay zavatra resantsika eo tena hoe le fiarakodia feno vy mitsarakorako ao anatiny eo ny ronjana indray mandeha dia mety handratra dia rehefa misy nyratra miseho na misy fahavoazana hafa dia miteraka fifamaliana sy ny sisa faharo ny tsy fandripahalemana dia ny aksisika sy ny kijorojoro ao anatin'le vakilara tsara dia mamevana ny tsy fandripahalemana anatin'ny fiara ny eo aminatin'le hoe arposy zany le zavatra misy dia jirena fotsiny le satria dia mandalo mpitandro ny filaminana mpandrindra ny fifamoivoizana nefa dia misy vakilala tsara dia mety hoe nareo koa zany dia tena be tatasika dia be fanamarenaka zay le izy hoe isika mihitsy ve zany ny tena tsy tandalana sa ahoany fahatelo eny amin'ny kodiaran-droa na bisikileta io na moto dia efa misy lalàna sifitsipika zany na ataon'ny tanàny fa tsy nataon'ny lalàna hoe ny taxi bisikileta dia tokony tsy ohatrany anoso be fa tongarianala kely ny taxi bisikileta dia eo dia misy mpitandro filaminana eo amin'ny sokajy anankiroa na polisy pirenena na ny polisy municipaly fa dia samy fampitazatazana eo zany fahatelo ny moto dia misy ny hoe aroloha na io taxi moto na taxi na moto an'olotsotra zay mitondra dia
lasa hoe ny mpitandro filaminana hoe no atahorana anaovana an'le kasika na ny aroloha fa am'izao de tena miverina ny tsy fanaovana aroloha zany ao anatin'ny fiarovana fa de samy mandeha dahoara fotsiny eny zany a de indranay rehefa hoe ao e misy opération indray ao fa manjakenjanona kely de avy eo goragory de zay le izy lasa oatra manao sakasy voalavo fotsiny eto zany amin'ny lafiny iny de tsy resahana tsony tompoko ny fiarakodia de tsisy laharana mihitsy mivezivezy eto Antananarivo maro izy io tatoato sady tsisy any aloha tsisy any arina tsy tazana eny amin'ny fitaratra eny tsy misy laharana ny fiarakodia fa de mivezivezy eny de raha ohatra moa zany misy resaka tsy fandripahalemana na loza teraky reny de jerijerena fotsiny eo satria tsisy mba hahafahana manaradiana ohatra zany satria na fotsiny zany resantsika zany hoe miagaboraraka ny resaka fifamoivozana ny hita maso aloha de eto Antananarivo renivohitra zany de manana andraikitra voalohany am'zany ny fiadidinana ny tanàna Antananarivo renivohitra amerenana am'loana satria taratra zany gaboraraka zany manana didy sy andraikitra am'zany ny ampitandro filaminana na gendarmerie io na ny ao anivon'ny polisi-pirenena resahana am'ty resaka hoe police de la route na ny PR ity de manana didy an'zany koa ny ministera ny fampatsahivana amin'ny ataontsika hoe ny lalàna satria ny lalàna de manambafisina ihany toko raha fahalamanana ny lalàna mbola manakery am'izao fotoana zao de milaza mazava fa mbola raha ny taxi zany a dia mbola ny lasantsiany no ekena nefa de efa misy ny elektrika efa misy ihany ko ny gazole de ohatran'izany koa ny moto na ny kodiaran-droa de tsy afaka anaovana fitaterana olona aminaovana akoatran'le hoe ampiasaina na personnel zany fa hoe anaovana taxi ohatra zany dia mbola mandrara zany ny lalàna fa de io zany misy ka de akinina zany tsy hoe akinina fa de tsy maintsy mi-interpeller ihany tsika ny anivon'ny fiadidinana tanàna Antananarivo mitiasika an'io resaka fitaterana io amin'ny akabe mbola iverentsika amin'ny fotoana manaraka zay fa ataontsika fampidirana fotsiny fa iverintsika amin'le tranga teo satria de nisy didy pitsarana avoaka zany toko raha fahalamana ny amin'ny hoe ravaina ny Colisée de nanamafy moa zany le ministre ny serasera sy ny kolontsaina tao anatin'ny fanazavana foy zany natao tamin'ny mpanao gazety sy ny tamin'ny fiparitaka ny amin'ny ataontsika hoe tambazotra serasera any nanamafy n'zany didy pitsarana mivoaka zany ny amin'ny handravana n'lay Colisée ny Colisée raha ohatra iverenana foy tany amin'ny 5 taona 9 taona lasa fifandirana be mihitsy eo njorony ny taranak'andrena njoro ny anteny miarany olobe eto Madagasikara ivondronan'ireo ataontsika hoe sokajy ara-piarahamonina tao anatin'izany ara-tantara zany tadidiko ny filohan'ny akademia Etsimbazaza zany akademia malagasy tamin'izany fotoana zany Andriamatoa professeur Ranjeva Raymond zany no filohan'izany akademia malagasy zany de tena nanao hevitra ny tsy tokony ikitiana na anovaovana ny satria sady vakoka izy amin'ny lafiny anankiray no toerana manana ny asiny ary voaraky ny tantara fa de nanao letrezana moa zany ny fitonana tamin'izany fotoana zany tena hoe tsy namelany la tsy tonga tamin'ny tanjona izy nateo ary reo ady hevitra maro samihafa ka zay reo hoe ny mpitondra fanjakana de mila mahay tantara sy miaino ihany ao anatin'ny hoe fanapahan-kevitra raisana mba tsy hanaonao foana zay lay sary mitranga endriky ny letrezana tamin'ireny fotoana ireny tsy reo ihany no endrika nisehony zany fa maromaro de tafiditra ao anatin'io ihany koa lay hoe fanapahana zany am'izao fotoana zao fa de hoe ho averina ho kianjan'ny kianjam-peny Mahamasina ny kianja Baresa hoe ny fitondrana teo aloha Andry Rajoelina no namadika azy rehefa nisy an'ilay hoe tany Egypte tsika nandray anjara voalohany tamin'ny Cannes 2024 dia afaka tany amin'ny ampahiva-dalana de mba nanaovany somary hoe asa inona nazandikana zany hoe récupération politique teo le izy novaina ny kianja tsara ny hoe fanatsarana ny fotodrafitrasa fa misy ihany koa zany ny tantara sy ny karazana hoe soatoavina no raketiny zany kianja ny Mahamasina kianja munisipaly izy tamin'izany fotoana isany hoe manatantara ihany koa amin'ny lafiny maro fa tsy hoe amin'ny fanatanjahantena ihany ka de reny moa ny zavatra nitranga sy ny hoe zay tena nataony natao tsy de fijerena loatra ny tantara sy ny soatoavana sy ny kolotsaina malagasy de tahaka an'izany ihany koa ny rovana Antananarivo na ny rova eny amin'ny Manjakamiadana moa zany zay hoe novaina ho rovan'ny Madagasikara tao anatin'ny lanonana zay hoe natao teny no nisy alay tranga
ny sina ampanjaka zay nodimandry asa hoe finjavatra ihany ve sa inona fa betsaka moa ny atevitra nysokatra tamin'ireny fotoan'ireny a manodidina niny trangy iny tao anatin'ny fitondrana rajoelona ka zay le hoe mila ianarana ny tantara ary mila enona ihany koa ny vahoaka misy zavatra maro raketin'ireny toeran'ireny tsy afaka anaovana hoe amboletra zay le hoe nany anatin'ny lafiny ara-pinoana ary moa indraindray betsaka ny hoe fifandirana mikasika azy ireny hoe misy toerana ohatra hoe fady an'izao na fady an'izao a ninoninona finoanao ninoninona hoe fiheveranao a tsara foana ny manaja an'ireny fomba sy karazana soatoavina sy kolotsaina malagasy ireny satria matoa natao izy ireny a de misy dikany sy misy lanjany a ary misy antony a ara-tantara sy amin'ny lafin-javatra maro de zay ilay zavatra nitranga zany raha fehezana de nilatsaka ny didim-pitsarana mandidy ny andravana an'ilay Colisée etsy anaty rova de ny famerenana ny anarana Kianjam-Peny Mahamasina ny famerenana ny anarana rovana Antananarivo asa hoe somary enjakenjana ihany mety fanatanterahana an'io raha lay beton be eo le Colisée ka asa nahoana ny fomba hanaovana azy fa de ho hita eo zany ny fanatanterahana an'izay didy zay amara-parana antsika azy a mialohan'io andrasanandreo doka sy antso avy amintsika mpiainy rehefa aveo de ny tontolo ara diplomasia zany sy ny géopolitika zay isilay di nataon'ny filoham-panjakana sy ireo hoe délégation natariany a any Moscou efa nigadona ho maly ariva ary niraisana tamin'ny fomba ara-panajana ma hoe filoham-panjakana tsy mety misy manamarika hoe tapis rouge sa tapis bleu sa tapis noir sa tapis vert menamena tompoko le izy menamena aloha le niraisana azy tany any tena mangatsika be am'izao fotoana zao any amin'ny faritra mangatsika koa ny any tsy maintsy manao blindé tsara mihitsy zany ao anatin'le izy faharoa efa nisady ny fiainana tamin'ny diaspora zany hoe ny teratany malagasy a zay mila ravinahitra any na mety mianatra io na mety manao fiofanana io a nisy fiainan'izy ireo zany ny délégation moa zany de lehibe ny an'mpanjakana anankiroa aloha ny any dia ny filohan'ny fanavozana sy ny filohan'ny antenimieram-pirenena de misy mpikambana amin'ny gouvernement vitsivitsy a miaraka ao zany ministre Nangovo dia ministre ny Arenakiba tany zany loha isan'ny mandrafitra ny délégation de fahazoazo an-tsaina zany hoe ohatrotrany ahoana no mety ho endriky ny fiaonana ao anatin'le izy mety misy tsy fantatro mety misy soni fiarahana miasa ve